participer amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ina moa tiako tenena amin'ny firenena fa tsika tsy manana zo be dia be. Ny zavatra hitantsika de efa firy taona zay reo lehilahy reo foana nitondra Madagasikara fa maninona reo lehilahy reo no tsy mahavita mihitsy ary tsy mahavita mampiakatra. Efa ela ihany zay ny zareo nitondra Madagasikara fa mbola tsy nahavita nampiakatra hatramin'izao. Jusque hoe maninona raha tsika vehivavy no maka an'io pouvoir io. Maka an'io satria tsika efa mahafantatra koa hoe ahoana zany hoe zanaka zany. Ahoana zany amin'ity zanaka zany. Ahoana zany amin'ity tanindrazana haitsika tsara. Haitsika tsara noho ny lehilahy io satria tsika foana rehefa miteraka dia tsika no mibaby ny zakany rehetrarehetra. Mizaka ny mangidy rehetrarehetra mihitsy ny tsika. Donc izay ny eritreretiko hoe maninona raha tsika vehivavy no maka ny fitondrana rehefa tsy mahihany reo lehilahy reo dia mila mitsangana tsika. Dia mila mitsangana tsika. Dia mila manao zavatra. Donc ianao vondrona dia ny lehilahy koa bienvenue ao anatin'ilay vondrona. Fa tsika vehivavy mila mihetsika amin'izay. Ary tsika renim-pianakaviana tsirairay avy no mahavita hanova zavatra. Efa tsy vitan'ireo lehilahy reo ihany tsika renim-pianakaviana ihany tadidio ity. Fa matoa reo fivavahanareo manjaka be eo amintsika ao. Dia tsika renim-pianakaviana mandefa ny zanakatsika mandeha miangona. Tsika renim-pianakaviana mandefa ny zanakatsika mandeha mianatra. Sy ny tariny. Dia atao amin'ilay izy koa hoe ny zanatsika na lahy na vavy. Dia ampianarintsika mieritreritra momba ny politika, mieritreritra momba ny hoavin'ny firenena, mieritreritra ny rehetrarehetra. Efa fantako fa tsisy éducation civique mihitsy ao Madagasikara fa anjarantsika zany manome an'izay anatra izay ho an'ny zanakitsika. Salut Gislaine, salut Miliasia, coucou Ndry. Tena molamola tsara ho andray. Coucou Ndry, coucou Lala Nirina Nourou Arvelo. Eny akia Ndry hoe hitondrako. Zay ny eritreretiko zay efa réflexion ke fa ela be io fa lehilahy tena tsy mahavita ininona fa tena tsy manana an'le tokony hoentina tsy manana tsy manana an'izay zavatra zay. Ka aleo maninona ka antsika no mitondra. Ny homana ny hoama. Zareo ny hoako. J'ai fait les ongles. Coucou Cynthia, ianao zany ki dia ahoana zany ki ny mitondra zany very ka izy nefa eo zany ko izy nefa napetraka ny zareo fa tsy anjarantsika ny tsy manaiky. Izy amin'ny communauté internationale nefa mametraka anazy eo fa anjarantsika ny tsy manaiky. Tadidio fa Amnesty International ny teny hoe une prédatorine dia arme de destruction massive. Dia fahitatsika tsara ny famonoan'ny olona. Tanareo zay maramila rehetrarehetra, zay général rehetrarehetra contre anazy dia efa alefany any am-ponja daholo. Fa be dia be ny olona alefa atao am-ponja reo candidat sy le sedisy reo vao manao fihetsika kely dia efa bloqué ny daholo ny olona dia alefany any am-ponja. Zany mandeha tsara mihitsy zany asan'ny prédateur. Ny fangalaram-bady koa mandeha tsara koa. Mifinono zareo ny olona teo akaiky ny zareo ihany mifinono zareo Ny olona teo akaiky ny zareo ihany mifinono zareo. Merci Ndry. Ça fait bizarre. C'est la première fois que je mets des faux ongles. Enfin, hafahafa zany ianao manao an'ilay izy. Tena marina ne. Je pense que ça j'ai même pas gardé une journée ça. Asoriko ty rehefa avy eo fa tena ohatrany tanareo hafahafa zany ianao. Ça fait bizarre. Ohatrany bizarre zany ianao manao an'ilay faux ongles. Tsy kevy ohatra zany samy manao faux ongles zany. Coucou Laurence. Dia zany ny resaka antsika androany hoe mila mitsangana antsika vehivavy dia manjarantsika maka ny fanjakana. Ny général rehetrarehetra sy colonel rehetrarehetra zay contre ny fomba fataon'le Andry Rajoelina tonga dia gadrany. Ary ny zareo be dia be mipamadika ao anatin'ny militaire ao. Be dia be nefa vao vitim-bola dia be dia be nefa ratsy lobe ao. Mila zatra fa tena hitandry ohatrany hafahafa zany. Miandry anareo
androdana azy zany e anay aty tsy afaka manao meninenina afaky nareo fa nareo ny tsy mahita zao nahita an'le olona le resaka nanao témoignage ny zareo de témoignage ny hoe je regarde qui a mis mon clavier là, qui a dégagé mon clavier, c'était là bon nanao témoignage ny zareo hoe c'est ça, namindra le clavier YouTube. Désolé, hein, c'est peut-être mon fils qui est venu ici ce matin. Ou hier. Plus sur mon ordinateur. Il est culotté, lui. Coucou Cynthia Tilo. Matoki annonce Fifakivia. J'ai vu les témoignages les houles. Aussi na izy te rôle la fe with de maniny izy ny tsy afaka de raha za koa miteny anazy hoe afaka izy fa mila alainy any amin'ireo karahanareo ny vola angalan'ireo karahan'ireo isan'andro tady ty fa rehefa nareo miresa amina karana ka rehefa tsy refireviny zareo de blacklisteny zareo eran'ny Madagasikara tsy mahita asa tsony zany nareo raha mbola miasa amina karana fa zareo zany efa manao hitanareo manao système mana mafia hoe tena hoe anapepony gasy karaha zako manokana za io tsy mihinan-kanina ihany fa iketriketrehako dia alaiko ny volako angalarin'ireo karahan'ireo isan-taona ao Madagasikara amina milliard amina centaine de milliards ka anjaranareo mieritreritra hoe aiza ny konanareo fa reo de tsy amianantsika hivoatra zany ny anabato atsika si anao tsisy dikany atsika fotsiny ataon'ireo tsara aminy de tonga de atao amin'ny andafy anapoahana feu d'artifice reo zay mihitsy tsy ny any andafy rero manao an'io fa ny miretraretrany mihitsy fa ny anahy aloha za tsy tia mandrotana fa raha hoe alaina tsikely alaina ao aminazy ao jerenareo fotsiny ny système hitanareo ny système de vision analakely io de eritrereto hoe arao fotsiny mifandehany de azonareo io azonareo koa le resaka le avion BDP midina eritreretinareo fotsiny hoe vao miditra amin'ny avion jet privé ny zareo de ao anatin'ny sakany ao anatin'ny valiziny efa misy amina dizaine de millions d'euros za tsy miteny hoe anina fa za tsy miteny hoe 1 million 2 millions 3 millions fa dizaine de millions d'euros satria ny zareo le vola alaina atsokosoko de tsy maintsy vola atsokosoko ny hoentina de dizaine de millions d'euros ny hoentina directement Madagasikara rehefa midina amin'iny avion iny izy de anjaranareo mieritreritra hoe ahoana ny opération anaovana anazy tsy voateritsika hoe mandrodana sy mamono fa ny vola no mitondra Madagasikara de vola no alay ho any aminy sarotra be ny mampandany vehivavy ho filoha-pirenena zay mbo mo vehivavy no filoha ny tenako mo mbola tsy mahafantatra raha efa nisy feno vehivavy nitondra Madagasikara nampandrosa Madagasikara mpanjaka vavy ianao zany ny tena tondrona tsy mahay lesona sy manine maniny be de be ny vehivavy nitondra Madagasikara de nitondra Madagasikara tamin'ny fakany ambony indrindra raha lavalava voalohany lavalava faharoa feno karazana ao ny renina be de be za tsy mitena le raha navalava fahatelo satria reny efa nanaiky ny zanahana reny fa tsy nietsika misy no anontanydrasana fa mipetraka pory fotsiny satria tsy nisy na mpanjaka anazy koa tao fa ovapory donc raha navalina sy rahavalina fahatelo de je vomis cette reine tsy mpanjaka mavita azy reny fa raha navalina voaloha de navita tena tellement enjana be ny elona ny zanany lahy ny elona ny radama de ny vonony tsika zany ao amintsika Madagasikara ao zany de mifampialina de mifamono fotsiny zany asatsika fa tsy mahay mitsangana tsy mahay miaraka mitsangana mihitsiny
Dia izay mahatonga antsika ireo vazareo tafiditra ao amintsika ao. Feno mpanjaka vavy. Ary vehivavy matoa firenena tsy natao hoe ne vazaha hoe patrie. Fa ny antsika hoe firenena mbola misy hoe racine hoe reny. Dia mbola ny reny zany mbola mahavita zavatra kokoa noho ny ray. Raha zay izy raha zay dia natao hoe firainena. Fa maninona natao hoe firenena. Maninona natao hoe matrie fa tsy hoe patrie. Da sy veritreritra. Efa voaozina. Reo lehilahy reo tsy havitenenina. Zay no nampidirana ny fivavahana patriarkala hoe misy dia ny fivavahana gasy taloha ka lehilahy mivany reny ny zanaka dia ny ray e. Fanovana hoe ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia menara lesona dia menarana dia ho hitanao. Tena zany mihitsy nakia le olona mifidy ihany reny dia olona momba ny mamelon-janaka reny. Asy veritreritra dia mba menara tantara fa mampimebe rehefa tondrona be ohatr'izao. Zany hoe mampime anahy se mahay vava se mitatatata za mbola tsy nahita feno be dia be. Ary feno exemple be dia be niondrika tamin'ny ranavalina voalohany nareo anglais reo nareo portugais reo nareo rehetrarehetra reo niondrika. Mbola ao anatin'ny tantarany hoe ndana mamaky Larousse l'histoire de Madagascar, l'histoire de France, l'histoire dia hitany tsara mihitsy hoe Madagascar sarotra mihitsy no zaza ananjanahana anazy satria zareo tany efa mandroso be. Ny vazaha mbola régente fa ny antsika reine. Misy différence angeza be zany. Ny régente zany tsy mbola manana pouvoir firy zany fa ny reine manana pouvoir rehetrarehetra ohatry ny monarchie absolue ihany. Ananany daholo ny hery rehetrarehetra. Izy no mideside hoe zao ny fandehany, zao ny fandehany, zao ny fandehany. Aty anie aky vao maika zao grave be zao mamatahoro. Tena lasa matahotra daholo ny olona vao mihetsika. Zay le hoe anina Taipei intimidation tsy ampafiriny colonisation, ampafiriny voavely tapahana ny tanana, ampafiriny voakapoka tamin'ny ina moa tiako tenenina voakapoka tamin'ny karavasy, ampafiriny ny famonondro reo vazaha reo no ataon'ireo. Za mangalo manontany anareo tsy resaka hoe zay ne ka zao mijaly, zay ne ka zao ny anina, zany ny problème dia mentalité anareo mihitsy nefa mipotipotehana. Efa nitenena hoe tsy afaka mihoatra amin'io fomba ny fivavahana io. Ano ny problème, ano ny fototra. Le olona miteny hoe atao ve malagasy fa tsy malagasy, tena raha tsy metrika pory. Tena raha tsy naonao inina maninona tena no miteny anao hoe atao voatrao fomba fiteny nefa tena raha tsy mahavita inina fa mipetraka bokony dia mitangy volopory sady c'est de la passivité. Tsy mihetsika, tsy mieritreritra, tsy manao zavatra. Manaiky fotsiny dia mipetraka eo fotsiny dia zay. Za miteny anareo ahoana fomba azonareo arena be. Dia naneksenareo daholo reo orinasana karanareo dia ampiasanareo dia nareo hoe dia tena olona tondrona be dia tsy mahay mitondra an'io. Nareo hoe dia tsy mahay mampiodina vola. Mitovy ihany io, ohatra ny manao commerce kely ery amin'ny ana ihany fa atao à grande échelle. Mitovy ihany ny fomba fatao, ny zavatra fatao micro sy ny fatao macro. Ny procédure fotsiny ngamba mody samy hafa kely. Dia mody hovana kely ny vocabulaire fa zavatra mitovy ihany ny zavatra ataonao. Ko maninona reo tsy mahavita? Fa maninona reo karanareo no mitondra amin'ny Madagasikara? Ka tsy maintsy zay e. Cynthia efa manao an'ny boycott za. Tena ataovy mihitsiny, ataovy tsy mihinan-kanina tanareo.
feno karazany be dia be ho any résistance zay rehefa nareo ny te hila vola immédiat hoe za tsy manam-bola dia anina hoe ame vola tia dia zay vitanay io tsy an'izany vita pour tenisany io raha tenisany monona mosary vita tenisany io tsy mangataka vola tia akory nareo dia efa mavita mangalatra an'io koa zay nay raha asay mamanay miasa aminay ohatra zay ina moa tiako tenena zay mpanao mes parents ils étaient grossistes fa aina mamoaka tsikosoko la farine elle mamoaka tsokosoko siramamy elle manoka tsokosoko zao rehetrarehetra ao nefa olona tsy de nianatra firy il est même pas passé en CM2 manina izy mavita an'izany de manina nareo tsy mavita ça c'est la question hoe tena iza le izy sa le tena mivavaka be hoe ratsy ny zavatra nataoko olona mpangalatra anareo hoe tsy angalarina